ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mba tsika rehetra ry avako malala tratry ity alakamisy farakibeny folony volana febroary ity ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny romanina toko fahaefatra romanina toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo romanina toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsy mitsinina ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'izay finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy misy na anantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka an'izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara. Ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa dia nisahainao fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy zany fa ho antsika izay hanisany zany koa dia isika izay mino ilay nanangana ny Jesosy tompontsika tamin'ny maty izay natongotra noho ny fahadosoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revana ity pistilo an'ny romanina ity izay raha toka vakina dia mahita fehezanteny lava be mihitsy, tena lava, saika lava be ilay fehezanteny. Tsy hoety milaza sy lazaina ihany fa misy reny fameno, misy zanam-pameno, misy teny isan-karazany eo anatiny. Ary dia fehezanteny fampiankina hany ka tsy dia mora loatra na ny miaino azy ara na ny mamaky azy maika moa fa ny hevitra izay finosiny. Nefa ao anatin' izany ataontsika hoe fehezanteny lava izay tsy mora zavain'izany no ahatakarana mahazava-dehibe ny antsoina hoe finoana sy fanamarinana ny amin'ny finoana. Abrahama eto no ataon'ny Paoly ho modelitsika. Ary Abrahama izay no hamarinina tamin'ny finoana. Ny fanamarinana ny Abrahama dia tamin'ny finoana dia nitoy ho fanamarinana antsika koa amin'ny finoana. Izany hoe tahaka ny nanamarinana ny Abrahama tamin'ny finoana no hanamarinana antsika koa amin'ny finoana. Izay lalana ny diavin'ny Abrahama io zany dia lalana diavin'ny mpino. Saingy Abrahama dia no hamarinina tamin'ny finoana n'Andriamanitra. Fa isika kosa no hamarinina tamin'ny finoan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Mety ho tsy nanana ny finoany Abrahama tahaka ny finoany Abrahama ao amin'ny testamenta taloha isika, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo dia mandray izany fanamarinana ny amin'ny finoana izany isika. Eo amin'ny andiny ny fahatelo amby roapolo io. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ka nisaina ho azy zany fa ho antsika izay hanisany zany koa izany fanamarinana ny amin'ny finoana zany. Rehavako malala ndao ara azavaitsika fohifohy ny hoe fanamarinana amin'ny finoana. Nisy lehilahy anankiray izay
tsy mpitondra favahana tany am-piandohany fa moanina zay lehibe ny aina tany amin'ny tany Allemagne tamin'ny fotoan'andro tany faritra Tsinanana Allemagne zany ary ny aina tany Esleben tany Erfurt dia moanina Martin Luther ny anarany frère Martin Luther moa satria moanina izy samy hafa ny moanina sy ny pretra ny moanina de natao iaina ao anatin'ny couvent na ao anatin'ny monastère ny prêtre kosa de natao itory hitaiza ny fiangonana ny ondrin'Andriamanitra marina loatra fa misy moanina rehefa tonga prêtre izy tsy arakaraky ny safidiny misy moanina tonga prêtre izy zany hoe tonga mizara ny sakramenta mitoro ny tenin'Andriamanitra mitondra fiangonana fa misy prêtre tsy voatery ho moanina koa ka ny andohan'ny Martin Luther de moanina tany Esleben tamin'ny fotoan'andro fa ity tovolahy kely ity zay isan'ny nanantsaina ary ny antony nahatonga azy moanina de no ny antso n'Andriamanitra ary nandritry ny fiainana na moanina azy zany hoe na olona mivelona tao anatin'ny couvent na ny monastera azy nan'olona nanoka tena tsy anambady fa iaina amin'ny finoana sy ny vavaka iaina amin'ny fiainam-panahy ny ataontsika hoe ny fiainan'ny monastera na ny vie monastique tamin'ny andron'ny Martin Luther de tsy mitovy amin'ny vie monastique na fiainana am'kehitriny misy ihany mitoviana fa misy ny ova ny vanim-potoanan'ny moyen âge zay niainan'ny Martin Luther de manome toerana no ataontsika hoe ny fampijaliteny tsy hoe faly mampijalitena fotsiny fa miaina amin'ny antsoina hoe mahapino zany na ataontsika hoe mahakristiana de misy zavatra be dehibe fadina misy zavatra be dehibe fadina io vokatry ny filozofia ataontsika hoe ny ascetisme izay ny aina nandritry ny taonjato maro ka nisy ny antsoina ny aina satria moa sy tokony atonontsika fa ny fivavahana kristianina de nandray tamin'ny fiainan'ireo antsoina hoe ascète reo olona zay mandà ny fiainana hitamaso fa manao zava-dehibe ny fiainam-panahy tsy de tena manao zava-dehibe ny fiafiana manao tena foto-kevitra moa de ny hoe tsy zava-dehibe ny nofo e tsy zava-dehibe ny fifalen'ny nofo ary ny nofo aza de verina ho manohitra ny fanahy ary ny filan'ny nofo zay rehetra mety ilain'ny nofo aza de mety mifanohatra ny fanahy ny fanahy zany ny zava-dehibe ny ambadiky ny antsoina hoe ascetisme ary nandova zany toetsaina zany ireo satria tsy inona sy tokony atontsika fa ny monastère na ny couvent dia tsy tena avy any fivavahana kristianina no nipoirana marina fa nisy an'izany ihany reo tao amin'ny testamenta vaovao Jaona mpanao batisa sy ny namany dia ny ainany zany ny ataontsika hoe fitokana monina fa tena ireo tany amin'iny faritry ny tany Egypta reo fivavahana somary taloha fivavahana kristianina ny tena nanome zava-dehibe ny antsoina hoe fitokana monina mitokanao zany izy rehetra de izy samy izy no miainao mitoka monina ary metrrehetra fa ivelan'izay de maloto dia ireo fo ataontsika hoe fivavahana maro de samy nanana zany tamin'ny andron'ny antiquité sy ny tapany voalohany moyen âge de vivavahana kristiana koa nisy azay de afaka malala ka i Luther de nibeazana tao anatin'ny ataontsika hoe couvent ary ny aina zay ataontsika hoe nitezaina tamin'izay hoe io nofinao io io vatana io zany dia ndraindray tsy manampy ny fiainam-panahinao fa ndraindray manohitra ny fiainam-panahinao manohitra ny fidraisanao amin'Andriamanitra zany dia aza de enona loatra aza de arahana loatra ny asan'ny antsoina hoe nofo dia mampangiry firitena zany manafoana ny asan'ny nofo amin'ny alalan'ny ohatra hoe misy mikapoka ny tenany mihitsy zay ny dikany raha sendra mijerina reo ohatra hoe ankehitrina de mbola misy moanina mipetraka any amin'ny monastère ohatra hoe raha makany marombona reo ohatra dia mbola mahita communauté zay manao fekiboka ny fekibo iny de misy ohatrany somary mivongambongana kely zay misy ohatra misy vona na neu kely zay le fekibo dia ohatrandreny le fekibo tamin'ny tsy niova mihitsy ohatrandreny any le fekibo taloha ny dikan'iny fekibo iny taloha de fikapohana ny tena zany hoe mikapo tena zany io tsy hoe misy olona mikapoka azy akory fa izy zany mikapoka ny tena kapohana raha isy navaty aloha lay fekibo de kapohana namosiny de maratratra
am'izay fotoan'zay sady mety tsy maheno filana maro samihafa ohatra hoe tsy maheno nony ianao rehefa mikapoka ny tenanao zay mety ho karazam-pilana maro isan-karazany de zay dikan'iny lay fekibo anaovany iny efa tsy de tsisy manao andranotsony no zany zao any monastera fa lay fekibo mbola eo ihany mampatsiaro an'izay hoe tsy velona amin'ny nofo akory mpanompon'andriamanitra dia tsy zay ihany fa misy koa karazany zavatra maro samy hafa ny fifadikanina hitanao any monastera zany misy fotoana dia ny fiareta-tory sy ny sisa rehetra dia izany rehetra any de nataonyity lehilahy antsonina hoe Martin Luther ty mba ahitany fiadanam-po fa ny nitranga teo amin'ny tantara nosoratany de tsy nety nahita fiadanam-po mihitsy izy tsy nety nahita fiadanam-po mihitsy izy miezaka mamaky boky be mandrakariva izy miezaka mifady anina misy fotoana aza de miafy tsy mandrehitra chauffage zany hoe any Allemagne moa indrindra mifaritra tsinanana dia misy faritra mangatsika dia ny monastera de misy chauffage fandraray tsy mandrehitra chauffage mba ho fampijaliana ny teny manoloana ny fitanjona ara-panahy de nataoko daholo Martin Luther ny zavatra rehetra hatramin'ny kapoka ny tenako ny fahadianina ny aritory mandeha tongotra amin'ny la neige tsy misy kiraro sy ny sisa rehetra de nataoko zany kanefany tsy nahita fiadanam-po mihitsy tsy nahita fiadanam-po mihitsy amin'ny fiangonana katolika de misy ny antsoina hoe directeur spirituel tsy amin'ny protestanta tsy misy loatra zay fa amin'ny katolika de matetika misy ny antsoina hoe directeur spirituel zany hoe ray am-panahy izay mitaridalana anao ka nanana ray am-panahy anankiray Luther ny antsoina hoe Stopitsa ny anarana dia vaon'ny Stopitsa zay mpampianatra azy de matetika zany Luther de mandeha miresaka aminy hoe ahoana ny fomba hiadanako fa mijaly be ahoana ny fomba tsy mety mahadana-po mihitsy efa ataoko daholo ny zavatra rehetra mamaky boky mandoalika mivavaka mandritry ny adiny 4 mamaky soratra masina hatramin'ny ray maraina mifady anina mandritry ny 2 andro fa zao tsy mahita fiadanam-po de tsy azony Stopitsa ray olana ara-panahy Luther de zao fitenin'ny Stopitsa manao hoe Jesosy Kristy tompo sy ny fangiry firiny jerena Luther zany hoe ao amin'ny azy fijaliany Jesosy Kristy tompo jerena ao amin'ny any zany hoe tsy azo tsy tena azo Stopitsa loatra ty ady am-panahiny Luther ty de rehefa tsy azony ady am-panahiny Luther nahazony tamin'ny ampahany dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy mandrakariva no naverimberiny iainany Luther nanampy Luther zany tamin'ny fotoana sasany fa tamin'ny fotoana sasany mazava ho azy petraka ihany le ady am-panahiny fa ateoriana kosa no novangin'ny fanamasina izy ary zavatra roa ny tsapany lehibe de izao ny voalohany tsapany de ny antsoina hoe fanamarinana amin'ny finoana ary io no azo lazaina hoe varavarana lehibe ny sokatra teo anatiny nanova mihitsy azo lazaina mihitsy hoe tantaran'izao tontolo zao ray mantsy ny olona mieritreritra mandrakariva manao hoe tantaran'izao tontolo zao ka de manomboka amina grande découverte technique na scientifique fa misy koa grande découverte spirituelle be dehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao no niova no ny ara-panahy ohatra hoe niova mihitsy ny ara-panahy teo nanova ny tantaran'izao tontolo zao mihitsy ny tantara Martin Luther ny tantarany Calvin de nanova mihitsy ny tantaran'izao tontolo zao fa eto de osika hoe nisy varavarana lehibe ny sokatra le hoe fanamarinana amin'ny finoana fa inona le hoe fanamarinana amin'ny finoana ka nanova ny fiainan'ny Luther ay Luther zany nahatsiaro hoe ay ny olona tsy amarinina amin'ny asany akory fa amarinina amin'ny finoany dia raha tsy azo ny olona le izy ateoriana naitsika rakeradray tsy mahazo zany de lasa manamaivana ray atsika miverina indray amin'ny fanamarinana ny asa fanamarinana ny olona amin'ny asa ny hoe fanamarinana amin'ny olona amin'ny asa zay tsy nahasambatra ny Luther de ny hoe arakaraky ny kirizako anatin'Andriamanitra no azahoako fiadanana zany hoe za zany no miezaka manatona an'Andriamanitra ary miezaka ataoko anatonako an'Andriamanitra dia
amin'ny alalan'ny herin'ny tenako io le hoe za tsy maintsy mifady anina zay ny fomba ionako amin'andriamanitra zay moa ny vie monastique ny fiainany amin'ny monastère fiainany amin'ny couvent de zay hoe fangiry firiny tena mihitsy mba hahita an'andriamanitra na tsy ny hoe mitady an'andriamanitra de zao mampijaly manafona lay ataontsika mihitsy hoe nofona tena ny filana mampandefitra zany manafona any zany kanefa ny tena nazavana hoe tsy kay tsy zay nazambatra kay tsy izany no nitady an'andriamanitra fa andriamanitra no nitady ay tsy izany miezaka manatona an'andriamanitra fa andriamanitra no efa nitoetra tato anaty ny fahatsapahany Lutera fa kay tsy niasa akory no hanamarinana ny olona fa ny finoana inona ny dika zany afaka malala faravakely ny reto ny voalohany le zao ny hoe ny olona hamarinina amin'ny finoana de ny fahatsapanao zany fa tsy ny hoe tsy andriamanitra mihitsy no nitaky zavatra impossible aminao andriamanitra tsy nitaky zavatra mihoatra anao zay zakanao ny fifalian'andriamanitra tsy ny hampijaly anao ny fifalian'andriamanitra tsy ny mampiafy anao ny hoe andeha hikapoka ny tenako andeha hampijaly ny tenako andeha tsy zay loatra ny andriamanitra ny kristiana de andriamanitra ny fifaliana andriamanitra ny fahasoavana zany akory tsy milazo hoe andriamanitra ny filibana andriamanitra sanatria na andriamanitra ny nofo andriamanitra ka anao zay tany kibona tsy zay loatra fa mahandriamanitra n'andriamanitra de ny anananao fedanana amin'ny ara-panahinao ny amin'ny ara-nofonao ny amin'ny ara-tsainao zany hoe lay andriamanitra ao dia ny mahamaika azy tsy tahaka ny sampohatra na tahako ireo andriamanitra ny tompona atao amin'ny grika lay hoe mampijaly terana io tsy zany mahamaika an'andriamanitra zaran'andriamanitra aza salama ianao zaran'andriamanitra ianao afaka misakafo tsara mahafalan'andriamanitra ianao manao akanjo madio anatin'ny fahamotinana mahafinaritra n'andriamanitra ny mahitaonao miara misakafo amin'ny vady aman-janaka ao zay nge nahatonga ny Lutera nanao nantsony hoe propos de table avy eo Lutera de asa na tsy ary manao hoe tsy aiky ty andriamanitra ty dia andriamanitra fitiavana sy fahasoavana ay fahasoavan'andriamanitra no mahatonga mbola afaka miaraka misakafo amin'ny miaraka misakafo amin'ny azay no tonga Lutera nanambady tato reny aikay antso manokana ny hoe tsy fanambadiny fa tsy lalàna akory zany aikay antso manokana ny fifadikanina na ny fiainana any amin'ny monastère fa tsy lalàna akory zany fa ny lalàna principe na ny akapoben'ny lalàn'andriamanitra de zao manao hoe mifaly amin'ny fiainanao isan'andro ary mampo an'andriamanitra amin'ny fitiavana fa la marina ny fony zany avako malala de midika manao hoe tsy ny fiezahan'ilay olona akory ny zava-dehibe tsy zay fa ny fahasoavan'andriamanitra zany hoe tsy manafoana ny asa akory io tsy zay loatra fa ny asa tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena fa ny asa de conséquence na vokatry ny famonjena ny olona rehetra vovonjy no manao ny asan'andriamanitra ny olona zay na tsy ary famonjena no manao ny asan'andriamanitra fa tsy manao ny asan'andriamanitra mba ho vonjena akory tsy manome an'andriamanitra mba handray fa efa nandray de manome an'andriamanitra fa na magnenana amin'ny finoana zany de midika manao hoe tsy ny asa akory no hanamarinana tsy satria nanao asa be dehibe zany andriamanitra zany tsy tahaky ny contremaître miandry anao manao hoe firy zay ny asa vitanao androany ny asa adiny firy anao ny asa adiny telo ay namaky baiboly impiry ny odina nanao tsy zany akory ary nanao rakitra impiry na nandeha namonjy zanakam-pelezana nanao adity taiza ny vory sa tsy ny vory nanao mamonjy akatsokona fahaizana sa tsy tsotra zany andriamanitra tsy zay mihitsy andriamanitra Martin Luther eny tokoa misy lafiny tsy maintsy hijoroana an'izany fa tsy amin'ny lalan'ny famonjena akory tsy amin'ny lafiny amin'ny lafiny ecclésiologie zany hoe amin'ny lafiny fiainam-piangonana no ilantsika an'izany fa tsy amin'ny lafiny famonjena ny tenantsika akory
zany hoe tsy amy lafin'ny soteriolojia zany hoe tsy ao am'le lalana amonjenatsika kory no anaovan'andriamanitra zany asa no anaovan'andriamanitra zany ampamoaka zany fa any amy lafin'ny fijoroantsika fahavolombelona mahafiangonana atsika manao zany zany tsika amapino atsika ao anatin'ny fiangonana satria apino mpandray fanasan'ny tompo nanao voady fa anao ny adidiko any mahatonga manao an'izay adidy zay any mahatonga manao an'izay zavatra rehetra zay fa tsy any amin'ny lalana manao hoe mba hanao an'tyrehetra ty mba ho vovonjy zay fotsiny any ny faharoa de zao ny fanamarinana amin'ny finoana io tsika manao hoe la olona mihitsy zany tsy amarinana amin'ny asa fa ny fanamarinana amin'ny finoana de zao lay finoana zany ny lasa aloha tsy lay fanatanterahana lay lalàna ny lasa aloha fa lay finoana marina amin'ilay finoana ny zava-dehibe zany de zao mety ho pokaty mihitsy le asa raha tsy eo lay finoana mety ho pokaty mihitsy lay asa ary pokaty raha teo ny asa tsisy finoana tsy mahavokatra zay mahatonga an'io hoe ny Abrahama de modely no amarinina tamin'ny finoana mbola tsisy angeny lalàna ho Paoly eto lalàna nke mbola ty amin'ny Mosesy lalàna nke mbola ty amin'ny Sinay tendrombohitry Sinay mbola firerivo toerana elanelan'ny Abrahama sy Mosesy mbola lavitra be 100 taona moa zany dia nefany inona no nitranga nandritra ny 400 taona mahery eo zany naza na babony zanak'izay tany efa zay elanelan'ny Mosesy sy Abrahama andototsika eo amin'ny 500 taona eo zany elanelany mahalolavitra mihitsy ny nanamarinana tamin'ny lalàna ny fanamarinana amin'ny finoana i Abrahama zany no amarinina tamin'ny finoana ina zay namarinana tamin'ny finoana efa nisy olona marina teo anatrehan'Andriamanitra tsy nohony ny fanarahany lalàna na ny tsy fanarahany lalàna fa marina teo anatrehan'Andriamanitra noho ny finoana an'Andriamanitra iavako malala azadonoana azy tsy manamaivana ny lalàna akory Paoly eto fa manome toerana ny hoe zava-dehibe angeny finoana ao an'Andriamanitra zava-dehibe ny finoanao hoe marina amin'ny finoana venao mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy venao mino venao fa io Andriamanitra io mahay zavatra rehetra mino venao fa tianao io Andriamanitra io mino venao fa voaveran'Andriamanitra ny helikao rehefa mangataka fibebahana sy mifona ary manatona azy amin'ny fahatokiny ianao mino an'izany va ianao fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra mino venao ho Paoly fa hain'Andriamanitra tanterahana izay lazay rehefa ao aminao zany finoana zany de zay no antsoina hoe finoana marina de amarinina marina eo anatrehan'Andriamanitra ny lalàna zany de famantarana ihany ny mahapino ny lalàna zany de mahadrefy mpitaizantsika ao anatin'ny lalàna tsika zany zao kristianina ny tanaky Abrahama de pino fa izao ny men'Andriamanitra ny lalàna ho maridalana ahafantarana antsika hoe mbola mitoetra amin'ny finoana ve zany tsy mitoetra amin'ny finoana intsony raha ohatra ka kristianina nefa azo ny fakapanahy ataovy hoe nanaova volombelona mandrainga dia mahadrefo azy manao hoe miala amin'ny finoana ianao tandremo tsara fa vilalana ianao lay lalàna zany am'izay fotoan'izay ny asany de mpitaiza hoy Paoly pédagogue mpitaiza manitsy atsika ao amin'ny lalàna marina mandrakariva tsy lay lalàna akory mahatonga atsika eo vovonjy fa lay lalàna dia lalana manazava amintsika manao hoe ao anatiny tsika sa tsy ao anatiny fa ny zava-dehibe de lay finoana zay mahatonga ny Lutera rehefa niona tamin'ny tompo io zany tamin'ny tompony fahasoavana de niteny manao hoe tena ny finoana ihany fanamarinana amin'ny finoana ihany mativa marina avako malala ity sotra mpiatanantsika zay soa tamin'ny Paoly ty koa ry avako malala milaza fa fanamarinana amin'ny finoana de mametraka ao an-tsaitsika sy ao am-potsika fa pokaty ny asa tsisy finoana ny finoana no itsakan'Andriamanitra atsika zay ny faharoa fa ny fahatelo ny fanamarinana amin'ny finoana zany de maimaimpona midika eo zavatra maimaimpona raha ohatra ka fanamarinana amin'ny asa de pikarama amin'Andriamanitra tsika zany raha ohatra ka fanamarinana amin'ny asa de pikarama amin'Andriamanitra tsika satria ny asa dia
karama ny dikany ianao tsy karamain'andriamanitra ao kristianina fa ianao nantsoin'andriamanitra ho kristianina zay mahatonga an' jesosy nanovan'lay sata manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony anareo fa raha izay mpikaraminareo fa nataoko hoe sakaizy anareo am'izay fotoan'izay mpiaramiombona antoko nareo pray lova amiko nareo izay fiovana sata zay ny dikany hoe fanamarinana amin'ny finoana tsy mpikarama amin'andriamanitra tsika zany ny olona mpikarama amin'andriamanitra dia ilay fiampangany joba fiampangany satana ny joba dia nampangainy satana ho mpikarama amin'andriamanitra hoe tsy menao fisorota menao zay rehetra ilainy izy dia mivavaka aminao menao fanambinana izy menao zanaka izy menao voninahitra izy ataonao mahavokatra ny satana dia mivavaka zay joba hoy satana ny mpikarama izy dia ny mpikarama raha avako malala dia olona zay ataontsika hoe miandro vokatry ny fiezahany fa itsika tsy miandro vokatry ny fiezahantsika fa efa nandray ny vokatra noho ny fahasoavan'andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fiezahantsika aza ny vokatra omen'andriamanitra atsika tsy miasa noho ny amin'ny vokatra isika hoe za andriamanitra dia manjara izay dia ampamoaka amin'andriamanitra ohatry ny fariseo izay nge andriamanitra efa nataonay dolitra rehetra ty inona tsy efa nataonay nefa maninona mbola zao ihany tsy ravako malala ny fanamarinana amin'ny finoana dia fanamarinana maimaim-poana fanamarinana nohony amin'ny fahasoavan'andriamanitra ary tsy mendrika akory aza zay ny teneniny inona moa ny ataony abrahama tsisy inona ataony abrahama nge fa nino izy hoe andriamanitra rehefa miteny dia marina ary dia andriamanitra rehefa miteny dia marina zay dia niainy an'izay hoy andriamanitra taminy hoe ilaozy ny tranondrainao ilaozy ny tantaranao dia andao anaraka dia nino abrahama dia nysainao fahamarinana zany zay le finoana arahana azy zay le finoana satria nino izy dia tonga azy hoe niainy kely ny sitrapon'andriamanitra andao arandeha le afaka malalo aza tonoana ary fa zava-dehibe ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra mahafantatra an'andriamanitra ianao noho ny fitiavana ianao ary efa no hamarinina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tsy miova andriamanitra fa andriamanitra abrahama ihany no andriamanitra ao andriamanitra nanamarina ny abrahama ihany nanamarina anao alao ery ary avako malala nitoera tsara amin'ny herin'ny fahasoavan'ny tompo a dia mahatokia azy ny lalana hitanao fiadanam-po dia ny fiainanao amin'ny finoana hoe andriamanitra dia tianao ivavaka sika tompo ao misaotranao zahay fa no hamarinanao tamin'ny finoanan'i Jesosy zanakao dia marina izahay no dioviny izahay no sasany izahay tonga olo vaovao piray lova amin'i Jesosy zanakao inona no avalinay ny soa ataonao tompo fisaorana sy fanomezam-boninahitra anao amin'ny fiainana isan'andro fakasitrahana ny fitahim-pahasoavanao atafinao ny isan'andronay misaotra tompo fa manamarina anay ianao ary miaro sy miantra anay ny fanamarinanao ny fiainanay mahatonga anay mandresy ny sarotra mahatonga anay afaka mijoro vavolombelona mahatonga anay olona mahana fifaliana sy fiadanam-po tsy miherinay olombelona mahampanota anay no mampisy fifaliana ny fiainanay isan'andro fa horitsaina aza no entin'izany fa ny fifalianao fifalian'ny famelan-keloka ny menao anay mahatsara ny fiainanay sy ny tontolo andronay tompo dia taio ary ny fiainanay ho vavolombelonao isan'andro mampahirizanay tompo na dia malemy ary zahay dia ajoroy ho zanaka ny fahasoavana mandrakariva ho marina amin'ny finoana mandrakariva hitandrina ny lalànao mandrakariva no ny herin'ny fahasoavanao ary manaiky hanatanteraka izay ampanovinao amin'ny fitiavana amin'izay andrasanao aminay misaotra Jesosy